Miara-paitsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Tia manasaro-javatra Andriamanitra. Izay indray ravana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Raha olona mpandinika soratra masina ravana dia atsapan'izany toetran'Andriamanitra izany. Izay amin'ny ankapobeny tsy tiantsika izy io satria itsika olombelona dia ny faniritsika dia zavatra tonga dia misosa be foana rehefa miaraka amin'Andriamanitra ny fiainana. Nefa dia tsy izay mihitsy fa matetika dia sarotin'Andriamanitra ny zavatra izay karakarainao, ny zavatra izay irosoanao, ny zavatra izay eo alohan'ny lalanao, ary misy antony matoa izy manao an'izay. Rehefa jerevanao ny soratra masina dia be dia be ny andalan'ny soratra masina afaka manamarina an'izany. Fa izay horaisiko amin'io dia ny any amin'ny Exodosy 10:1 sy ny 2 misy ilay tenin'Andriamanitra manao hoe: "Ary Jehovah tamin'i Mosesy mankanesi ao amin'ny Farao fa izao efa nanamafy ny fony sy ny fony ny mpanompony mba anehoako izao famantarako izao eo aminy, ary mba ho lazainao ho reny ny zanakao sy ny zafinao izay zavatra nataoko teto Egipta sy izay famantarana nataoko teo aminy, mba ho fantatrareo fa izao ny Jehova." Mba ho fantatrareo fa izao ny Jehova. Zany hoe tena ao anatin'ny programan'Andriamanitra mihitsy ilay nanasarotra ilay toe-draharaha hamoahana ny zanak'Israely hiala tao amin'ny tany Egipta. Ary nampahafantariny an'izy ireo lahy mihitsiny zany hoe misy antony fa aza taitra ianareo. Aza taitra ianareo raha ohatra ka tsy anaiky Farao. Andahanareo foana izy. Aza kivy ianareo fa mahareta, fa ampahafantariko anareo fa misy antony matoa manatanteraka an'io zavatra io amin'izao fahasarotana izao. Mety hiteny mihitsy angamba n'izy ireo lahy manao hoe tena efa baraka menatra ny Farao mihitsy izay isaky ny hoany dia zahiny foana hoe alefaso ny oloko hanompo ny iveriny ny tsivy ry havana. Izany teny izany ao anatin'io Exodosy io. Ary tena nakany amin'ny Farao dia isaky makany dia zay foana ny tenenina, zay foana ny tenenina, dia efa mety hovizana mihitsy. Kanefa dia izao nampaherezin'Andriamanitra izy, ampahafantarin'Andriamanitra. Ary za koa androany te hampahery anao sady te hampahafantatra anao an'izay fomba fiasan'Andriamanitra izay. Aza taitra, aza memenina, aza mikorapaka, fa tena ao anatin'io fahasarotana io mihitsy no anehoan'Andriamanitra ny heriny sy ny voninahiny. Ary izay ny tanjony, izay ny tanjony. Ary nambarany teo mihitsy zany amin'ny hoe mba ho fantatrareo izy fa izao ny Jehova. Hanehoako izao famantarana izao eo aminy, hanehoany ny heriny zany. Ary misy dikany zany ilay izy raha izay zany no azo ilazana azy. Rehefa ny zavatra ravana no tsotra loatra dia mandiny tena fa sarotra ny manangana amin'ireny zavatra tsotra loatra ireny. Ary tahaka izany mihitsy koa ny fiainana. Rehefa zavatra no azonao fatifatany, azonao tsotsotra kely, na volo na inona dia tsy dia misy valeur aminao ilay izy. Fa ny zavatra izay tena hoe nisy sakrifisy, nisy zavatra tena hoe herim-ponao mafy mihitsy niala tao anatin'ilay izy, izay no misarobidy aminao. Na dia zavatra kely tsy misy dikany aza dia tena sarobidy aminao ilay izy. Ka io zavatra izay ataonao io, io zavatra izay karakarainao io, io zavatra izay atrehanao io, io zavatra izay eo anoloanao io, dia tena tian'Andriamanitra hisy valeur eo anatrehanao. Zay mihitsy ilay izy hoe mba ho tsapanareo ny hasarobidy namoahako anareo tato amin'ny tany Egipta tamin'ny tanana mahery. Ka tena ho zavatra ho tantarainareo mihitsy, hijoroanao vavolombelona mihitsy ny tanjon'Andriamanitra haneoriana any, hanehoanao ny heriny sy ny fahagagany teo amin'ny fiainanao. Atsapahanao fa tena velon'Andriamanitra ary tena miasa Andriamanitra. Izay no zavatra tian'Andriamanitra fantatra, tian'Andriamanitra aseho. Indraindray ilay olana sy ilay sakatsakana mety tena avy amin'ny Satana mihitsy, fa tena avelan'Andriamanitra mihitsy ilay izy ho tanteraka ilay sakatsakana avy amin'ny devoly. Misy olona tena avelan'Andriamanitra mihitsy irahan'ny Satana hanakatsakana ny lalanao sy ny zavatra izay ataonao. Eny, fa na dia izao hoe izao aretina coronavirus sy ny fahasarotana samihafa izao aza dia avelan'Andriamanitra mihitsy hanakorotana ny lalana izay eo anatrehanao. Kanefa dia izao matoky ny Tompo, matoky ny Tompo fa aza miembotra, aza very fanantenana, aza miraviravy tanana, fa manana faharetana dia miroso foana. Fa i Mosesy sy Arona raha ozy izy manao hoe aoka izay fa tena vizany izay, reraka izay, rehefa akotsina ny andro izay fa lany mikary, aloha izay hipetraka amin'izay fa efa imbalo. Loza fahavalo manko io Exodosy 10:1 io dia ny valala. Efa betsaka loatra izay zavatra nitranga izay fa rehefa tsy tonga angamba dia efa tsy sitrapon'Andriamanitra intsony angamba fa dia aloha izay hiala hijanona eto Egipta amin'izay fa eto no anjaranay. Tsy izay ilay izy. Fa rehefa tena niroso izy dia marina mihitsy ilay tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra ve ozy izy tsy hanome rariny
Nolombofidiny izay mitaraina amin'ny andro manalina no hitaredretra va izy tena mahanana faharetana ravana. Ary izany nambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Hebreo fa tokony hanana faharetana isika azahoantsika izay lazain'ny teny fikasana rehefa vitantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Dia mampahery anao androany fa tena fomba fiasan'Andriamanitra mihitsy io manasaro-javatra io, ary tian'Andriamanitra mihitsy ny miasa ao anatin'io fahasarotana io, ka aza memenina, aza miferinaina hoe dia manahirana mihitsy izy ity, tsy hita mihitsy izay atao saotran'izany fa dia izao imehizo fotsiny satria io mihitsy ny fomba fiasan'Andriamanitra. Dia mirosoa dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra amin'izay zavatra azonao antoka fa tena hoe antson'Andriamanitra, irak'Andriamanitra, sitrapon'Andriamanitra, teny fikasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia izao aza miabandonina fa mirosoa hatramin'ny farany fa ho hitanao fa ny voninahitr'Andriamanitra no ao ambadika io, ny herin'Andriamanitra no tiany aseho amin'io. Ary Andriamanitra ny ravana tena teany eo ny heriny amin'ny fiainantsika, tena teany eo ny heriny amin'ny fiainantsika mihitsy Andriamanitra mba hahatonga antsika hitombo ny finoana aminy. Kanefa dia tsisy fomba ahafahany maneho an'izany heriny izany raha tsy manisy olana eo anatrehanao izy. Dia maneke fotsiny izay, maneke an'izay dia ampitombo ny finoanao izy, te hampahery anao izy, te hanefa anao koa izy ao anatin'izany rehetrarehetra izany mba hitombony ny fahatokianao sy ny finoanao ary ny fitiavanao an'ilay Andriamanitra izay tsy miova, izay tsy mivadika, izay tompon'ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany. Ka dia mahireza ny tompo any ombanao hatanteraka io zavatra izay kasainao sy hirosonao, hiadinao ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ho amin'ny voninahitr'Andriamanitra io. Amen. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris. Quoi qu'on dise, protège la vision avec. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le sévère. Persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, 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 car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Oh oui, toujours fidèle et son chemin certain, même si les choses semblent n'aboutir à rien. Oh oui, persévère. Oh oui, quand il dit, la chose arrive, quand il l'ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh oui, persévère. Oh oui, oh oui, persévère. Oh oui, persévère. Encore une fois, oh oui, persévère, persévère.
persévère, car sa parole, elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Oh oui. Ton rêve qu'on a méprisé, qu'on a négligé, il s'accomplira.